Miarabanao manokana amin'ity fotoana izay iarahantsika indray androany a. Ny Samuela voalohany toko fa 7:20 andiny fahatelo amby roapolo dia ny tapany faharoa milaza 1 Samuel 9:23 19:23 azafady dia ny tapany faharoa dia ny ten'Andriamanitra hoe ary tonga tao aminy ny fanan'Andriamanitra dia nandroso izy. Tonga tao aminy ny fanan'Andriamanitra dia nandroso izy. Misy fiainana na ny tena marimarina kokoa ny fandrosoantsika dia mifamatotra amin'ny fifandraisantsika amin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina tompoko tsy hoe fanahy mamangy fotsiny na hoe mampahery fotsiny, tsia fa miantoka ny fandrosoany no avinao ray manontolo. Te handroso ara-panavy ianao, mila ny fanahy masina zasy ianao. Te handroso amin'ny lafim-piainana ve ianao, mba tianao handroso ve ny asa fivelomanao, mba tianao handroso ve ny fianarana ho an'izay mianatra, mba tianao handroso ve ny fifankatiavanao amin'ny tokantrano. Misy zavatra tianao handroso, antsoina ny fanahy masina, fa izy ihany no afaka hiantoka fandrosoana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika. Mino a fa karazan'ny olona tsy azo sakanana ny fandrosoanao amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ary androany mba te hitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mba hamangy anao sy hipetraka eo aminao koa ny fanan'Andriamanitra dia handroso ianao ara-panahy, ara-piainana amin'ny ho avinao rehetra. Amen.